Epistily ho an'ny Filipianina, toko 1. I Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, no mamangy ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipy, ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Saotra an'Andriamanitra aho isaky ny matsiaro anareo. Mandrakariva rehefa mivavaka ho anareo rehetra aho dia mangataka amin'ny fifaliana noho ny fiombonanareo amin'ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandrak'ankehitriny. Matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no tanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Marina izany fiheverako anareo rehetra izany. Fahatampoko sady mpiongona amin'ny fahasoavana ananaka anareo rehetra, na amin'ny fifantorako, na amin'ny fiarovako sy fanamafisako orina ny filazantsara. Andriamanitra no vavolombeloko, fa tia anareo rehetra tokoa aho amin'ny fitiavan'i Kristy Jesosy. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahaiza-mamantatra rehetra mba hamantaranareo izay zava-dehibe, mba ho madio am-po sy tsy hanantsiana ianareo amin'ny andron'i Kristy, sady ho feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Tiako ho fantatrareo ry ralahy fa izay zavatra nanjo ahy dia voamaika tonga fampandrosoana ny filazantsara, tonga fantatry ny mpiambina rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra mantsy fa noho ny an'i Kristy no hifatorako, ary ny ankabeazan'ny ralahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako, ka mitombo fasahiana hitory tsy hampitahotra ny tenin'Andriamanitra. Fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany an'i Kristy, ary fikasana tsara kosa ny an'ny sasany, fitiavana ny an'ny sasany, satria fantany fa voatendry ho mpiary ny filazantsara aho. Fifampiadaniana kosa no hitorian'ny sasany an'i Kristy, fa tsy mba amin'ny fo madio, ka mihevitra nampy fahoriana ny fifatorako izy. Ahoana ary amin'izay atao rehetra, na amin'ny fiantsaram-belatsia na amin'ny marina, dia Kristy no toriana, ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly ihany. Fantatro mantsy fa ho tonga famonjena ahy izany noho ny fangatahanareo sy ny fanampiany fanahin'i Jesosy Kristy. Fatratra tokoa ny faniriako sy ny fanantenako, fa tsy hitsanga-menatra aho, na amin'inona na amin'inona, fa tahaka ny isan'andro. Eny, ankehitriny koa dia amin'ny fasahiana rehetra no ankalazana an'i Kristy ao amin'ny tenako, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony hahavelomako, ary ny fahafatesana no ahazoko tombony. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no hampavokatra ny asako, dia tsy hitako izay hovidiako, fa sanganehana eo anelanelan'izy roa aho. Maniry hiala aho ka ho ao amin'ny Kristy, satria tsara lavitra izany, kanefa ny toerako eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Matoky izany aho ka fantatro fa hitoetra tsy haharitra eo aminareo rehetra mba ahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo, ka hitombo noho ny ataoko ny firaviravonareo ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Izao ihany no teniko. Aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara an'i Kristy, ka na ho tonga hitanareo aho, na tsy ho tonga dia handreny momba anareo. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka miray fo hiara-miezaka mpandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo-pitahorana ianareo na amin'inona na amin'inona. Amin'ireo fahavalo dia mariky ny fahaverezana izany, fa aminareo kosa dia mariky ny famonjena sady avy amin'Andriamanitra. Fa efa nomena fahasoavana ianareo noho ny amin'ny Kristy, tsy ny ino azy ihany, fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Manana izany ady izany ianareo,
izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny.